Mivoaka ary manan-kery manerana nosy manomboka anio alatsinainy fa 18 ny volana septambra 2024 ireo vola vaovao misanda ariary, 500 ariary, 200 ariary ary 100 ariary. Ity no andian'ny faharoany eo amin'izay famoahana vola vaovao izay. Raha tsy ahivina mantsy dia tamin'ny 17 ny volana jolay 2024 lasa teo no namoahana ny vola vaovao misanda 2 alina ariary, iray alina ariary, 5,000 ariary ary ny 2,000 ariary. Tahaka ireo navoaka tamin'ny andiany voalohany, misy hatrany ny afana manavaka ireto vola vaovao ireto amin'ireo vola everina fa sandoka, tahaka izao fanazavana manaraka izao. Tena tiany Bankifoty Madagasikara ampitaina zany dia ny ahafantaran'ny malagasy tsirairay avy fa tsy vola ohatrany azy natao hoe vola sandoka sy ny vola tsy sandoka, ny vola tena izy. Ny ahafantarana azy raha ny arivo ariary ny jerena dia misy ilay atao hoe sary amin'ny lafiny roa mifameno rehefa tarafiny. Raha mijery amin'ny lafiny recto zany tsika dia misy an'ity sarina lolo ity ahitana lokony mena sy fotsy. Raha ao amin'ny ilany indray dia lokony volomparasy sy fotsy. Fa rehefa tarafiny amin'ny mazava ilay vola dia mifameno ireo sary ireo ka tonga lolo tsy misy banga mihitsy ny lokony. Ny ahafantarana koa fa vola tena izy ilay vola dia misy ireo soratra mivohitra. Ilay sandan'ny vola dia mivohitra. Ity arivo ariary ity, ity arivo ariary ity dia mivohitra. Izany hoe rehefa tsapanao amin'ny tanana izy dia henonao fa mivohitra io soratra sandan'ny vola io. Misy koa ilay atao hoe sary aloka. Raha jerena amin'izao fotsiny ilay vola tsy hitanao io sary aloka io, fa rehefa tarafina izy dia hita ilay sarina lohan'omby misy an'ilay sandan'ny vola hoe arivo ariary. Raha ohatra ka apetraka fotsiny amin'izao indray io vola io izay fotsy tamin'iny aloka iny dia lasa mivadika mainty. Raha ohatra izao raha jerena ity lohan'omby ity ilay sisiny lohan'omby mainty rehefa tarafina izy. Fa rehefa apetraka amin'izao indray ilay vola apetraka ohatrany hoe apetraka ohatran'izao, iny mainty teo aloha iny dia lasa fotsy. Miovaova loko zany io aloka io, ny fotsy lasa mainty ary ny mainty lasa fotsy arakaraka ny hazavana. Izay ilay sarina lohan'omby nalazaina koa amin'ny teny frantsay hoe filigrane. Dia misy ihany koa ilay kofehy fiarovana. Ahitana soratra sy sary sy ilay sorabola. Amin'ny arivo ariary zany dia hitanao hoe misy sorabola hoe arivo izy. Dia misy koa ilay hoe BFM na Bankifoty Madagasikara ary miovaova loko io. Fa raha ohatra izy vola sandoka tsy miova loko mihitsy fa efa lasa mainty. Mbola miara-miasa ihany ireo vola vaovao ireo sy ireo vola nivoaka tamin'ny taona 2024. Izany hoe ny arivo ariary, ny 500 ariary, ny 200 ariary sy ny 100 ariary nivoaka tamin'ny taona 2024 dia mbola manan-kery tahaka ny vola vaovao nivoaka tamin'ny taona 2024 ity. Marina fa mbola manan-kery avokoa ireo vola teo aloha sy ireto vola vaovao ireto amin'ny fotoana izay tsy voafetra eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy.